mandia herinandro vaovao isika ary miatrika an'Andriamanitra indray amin'ity alatsinainy 10 volana septambra ity. Eo ambany masosika ry havana ny salamo 490 hatramin'ny 100. Salamo 490 hatramin'ny 100. Mitsangana ary anome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo: mirafy iram-baovao an'i Jehova, mirao an'i Jehova ary tany rehetra, mirao an'i Jehova, misaora ny anarany. Lazao isanandro isanandro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny vagaga nataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika hoderaina indrindra, sady matahotra fa ambony Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehova ny nanao ny lanitra. Fa mirapiratana azy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin'ny fitoerany masina. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Endre ny fifalianay Andriamanitra satria tsapanay tokoa ny fanatrehanao anay isanandro isanalina. Ary fantatray fa eo aminay ny tananao, manohana sy mitantana anay, manome izay ilainay. Raha tojo ny sarotra izahay dia teo ianao nampahery. Raha sendra fifaliana izahay dia tsy namelanay ho irery ianao. Misaotra ny amin'ny tombonandro havelomana ary tombo-panompona ka niantsonao anay anana anjara amin'izao fanompoam-pivavahana maraina izao. Tompo, ny fanatrehanao no herin'ny fiangonana, ko irao ary ny fanahy masina eo avoan'ny fiangonana izay mivory amin'ny anaranao, mba hatanteraka ny fahatokiana ny famelan-keloka atolotrao, ary hianarana indray ny teninao, hampahazavanay ny sitraponao, dia mba hiorina amin'ny finoana izahay, hivelona amin'ny finoana izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny mpanjaka voalohany toko 7 manomboka eo amin'ny 9:9 hatramin'ny 1:0. Mpanjaka voalohany toko 7 9:9 hatramin'ny 1:0. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary noho ny tamin'ny fotoana ny fanatitra riva dia nanatona Eli mpaminany ka nanao hoe: Jehova, Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary izaho no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mianoa Jehova mba hahafantarany reto olon-reto fa ianao Jehova no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato, ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny hady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra dia niankohaka ka nanao hoe: Jehova, izy no Andriamanitra, Jehova, izy no Andriamanitra. Ary hoy Eli taminy: sambory ny mpaminany bala, azavela isy afa-mandositra izy na dia iray akory aza. Dia nosamborin'ny olona izy, ary nentiny Eli eo amin'ny onin-kisaona, ka dia novonoiny ireo. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny famarinana, ny teninao no famarinana. Amen. Manoloana antsika ny tantara fijoroana vavolombelon'i Eli, manoloana ny mpaminan'ny bala sy ny mpanjaka Ahaba, izay nitarika ny vahoaka an'Andriamanitra ho amin'ny fanompoana sampy, fanompoanany bala izany. Voalaza eo amin'ny soratra masina, ao amin'ny toko 7 misy ny anjara mofinaina antsika io, fa Eli irery no hany mpaminany nijoro tamin'ny anaran'Andriamanitra Israely. Ny mpaminan'ny bala dia nisy 500 ary nanampireo ny mpaminany Asera izay nisy 700. Anankiray manoloana ny 500 ampy 700 zany, 500 ampy 700 zany Eli. Zany ravana dia hitantsika ery amin'ny 9:9 hatramin'ny 20. Mpaminany tokana
manoloana ny mpaminany 50 nisy zazalahy kely anankiray nandeha dilavitra izy ary tao anatin'ny kitapony dia nisy labozia anankiray isaky ny alina dia mipetraka izy miato miala sasatra ary mandrehitra izay labozia izay dia tonga mazava ny manodidina azy toa ny Eli manoloana ny aizina tamin'ny fanjakana nakanjakany Ahaba eo anatrehan'ireo mpaminany anjatony ity zazalahy kely ity mpaminany anankiray nino ary nijoro vavolombelona dia tonga nandresy lahatra ny manodidina azy zany ravana ny tantara hitantsika eto amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 ary manandrifindrindra antsika amin'ny anjara mofinaina milaza ny finoany Eli ny fijoroany ho vavolombelona ary ny faharesen-dahatra tamin'ireo vahoaka nanodidina azy Eli dia niantso ireo vahoaka ny Israely nanao fitandrono ny fitarian'ny mpanjaka teo ny fitokiny an'Andriamanitra velona fa noho ny fitarian'ny mpanjaka dia nanompo an'Andriamanitra Baly izy hoy izy eo amin'ny 9:20 raha manao antsoavo ny amin'izany fitandrono izany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mandra-pahoviana no irosaina ianareo raha Jehovah no Andriamanitra manara azy fa raha Bala kosa dia manara azy fa ny olona tsy namaly azy akory dia manomboka eo ny tantara ny amin'ny fanasany Eli ny mpaminan'ny Bala hifanandrina aminy mitondray ianareo fanatitra dia tanterao dia ho iteo izay tena Andriamanitra marina nanao ny fombafomba ny fanatitra ny mpivavaka amin'ny Andriamanitra Bala fa tsy nirehitra ny fanatitra andro mitatao vonana io nandeha Eli voalaza ny soratra maseho amin'ny fanatitra hariva niomana izy napetraka ny omby atao fanatitra nasainy rarahana rano ny kitay inefatra ao anaty mpitombona intelo zany hoe nararaka ny efatra siny dia ampiondray ho Eli dia ampiondray fanotelony ataovy miraraka manodidina ny alitara fa narehitra ny afon'ny fanatitra dia nirehitra zany izay ilay tantara riavana inona ary no ahafahantsika mifampahery mba ho tahaka ny Eli velo ny finoana ny anarany raha teo moa dia midika hoe Jehovah no Andriamanitra tsy anarana nenti-poana izany teo amin'ny Eli fa tena ny velomany ary nanjary teo ambavany maro hoe izy tokoa no Andriamanitra ilay Jehovah tokoa no Andriamanitra Eli dia olony finoana olony finoana ka nanaraka ntsaka sy andavany ny fomba mpivavahana jiosy arak'izay voasoritra na tany amin'ny Exodosy na tao amin'ny boky ny Nomeria inona moa izany ao amin'ny Exodosy toko 7:20 manomboka eo amin'ny 9:20 sy ny manaraka dia misy fanorotsorotana ny fomba fanaovana ny fanatitra baran'izany soratra masin'izany hoe fanatitra indroa no atao ny ray maraina ny ray hariva ary ondry anankiroa no ampiasaina ny ondry anankiray dia amin'ny maraina ny ondry anankiray dia amin'ny hariva voasoratra eto amin'ity anjara mofinainantsika ity fa tamin'ny fanatitra hariva fanatitra maraina dia tokotokony ho amin'ny 7 ora amin'ny orantsika izao ny fanatitra hariva dia tokotokony amin'ny 3 ora tolakandro amin'ny fanisany orantsika ankehitriny tena fiaina ny Eli ny fivavahana maray tsy hariva ary zany nanehoan'ny finoana riavana Eli dia naneho ny finoana tsy ahazozongozonina nahavatra nanatona an'Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra nanaraka tsakany sy andavany ny fandaminana nataon'Andriamanitra momba ny atao hoe fanompo-pivavahana sy ny fanatitra vavaka tsotra ny nataony eo amin'ny 9:30
Jehovah Andriamanitra i Abrahama sy Isaka sy Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra. Tsy nangataka zavatra hohanina izy, tsy nangataka fitafiana izy, mba hahafahako mijoro vavolombelona hoe tena misy ianao Andriamanitra, azavelanao tapaka ny sakafoko. Mba hahafahako mijoro vavolombelona fa tena misy ianao Andriamanitra, azavela ho rovotra akanjo. Tsy izany ny nangatahana, tsy fahagagana toy izany ny nangatahana, fa ny anehoana hoe Andriamanitra izao Andriamanitra izao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, indraindray tokoa ny fieritreretan'ny olona fa misy Andriamanitra dia ny azahoany mivelona tsy tapaka amin'ny haniko hohanina, ny azahoany fitafiana, ny anasitranana azy amin'ny tsy fahasalamany. Fa eto Elia dia ny fanatanterana ny fanompoam-pivavahana sy ny fanaovany fanatitra araka ny fandaminan'Andriamanitra no nanehoany ny finoany. Ny olona velon'ny finoana ry havana tahaka ny Elia dia maharitra amin'ny fivavahana, mahavatra amin'ny fiderana sy ny fanompoana an'Andriamanitra. Izany koa isika dia tsy maintsy hahavatra ny hoe hiantso ampahatsorana an'Andriamanitra ilay namakivaky ny tantara, miazana ny teny fikasana tao amin'ny Abrahama, Isaka sy Jakoba mandraka ankehitriny. Mazotoa manao fanatitra ny tenanao, mazotoa miaona amin'Andriamanitra amin'ny fanompoam-pivavahana. Elia vavolombelona, tsy hoe nino izy dia nino ho an'ny tenany ihany, na nivavaka izy sy Andriamanitra irery, fa vavolombelona izy ka nijoro anatrehan'ireo mpanohitra dia ny mpaminan'ny bala, anatrehan'ireo nirosaina dia ny vahoakan'Israely, sady nanompo sampy no nanompo an'Andriamanitra velona. Tsy nijanona tao am-pony Elia ny finoany, fa nijoroany ho vavolombelona. Eo amin'ny andiny ny 7:30 dia voalazany hoe nidina avy any an-danitra ny afo ka ny rehetra, ny fanatitra sy ny rano rehetra. Zavatra tena tsy isy zany. Raha ny fahafantaran'olombelona, raha ny fahazarantsika miatrika ny fiainana. Andrehatra afo maraina ianao dia asio rano ary ny kitay anao na ny arina na ny fatanao arehatra, tsy irehatra io. Anefa dia izany ny tranga ry havana. Nasehon'Andriamanitra vokatry ny fahasahian'i Elia nijoro ho vavolombelona ny Andriamanitra azy. Nentsiny Elia ho amin'ny fibebahana sy ny famongorana ny fivavahana santoka ny firenena iray manontolo. Indraindray sika ry havana dia miandry fotoam-be vao eritreritra hoe anaitra ny firenena hitodika amin'Andriamanitra. Misy aza fotoam-be vao maika manosika ny olona tsy hivavaka amin'Andriamanitra. Fa raha ray no mijoro tahaka ilay zazalahy kely ao anatin'ny alina mandrehitra ny labozia, dia ampy hitaona ny manodidina azy anaitra ny firenena, hiala amin'ny fitandroa ary hivavaka amin'Andriamanitra velona, Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Tena mitady Elia ny firenena ry havana, miantso anao Andriamanitra mba ho Elia eto amin'ity firenena misy antsika ity. Tsy ray isika fa indreo maromaro, tsy tokana isika fa betsaka dia ho ambakany Elia ve? Aoka ho Elia vaovao eto amin'ny firenena isika ry havana. Raha manaraka ny fiainam-panahin'ny firenentsika isika dia mahita mihitsy hoe miamatanjaka ny mpaminan'ny bala ary tolatsa-danja ny finoana kristianina, misontra na misandratra ireo fivavahana hafa, toa averina indray ny fandalana, ny fahatokiana ny razana. Vao tsy ela ny hitantsika taratra izany fitondrana zavatra anankiray efa ela tany ampitan-dranomasina entina mody any amin'izay ny haviny, ary narahana fombafomba samihafa. Tokony anaitra antsika kristianina ilay Elia an'Andriamanitra eto amin'ny firenena, ireny trangan-javatra ireny. Iza tamin'ireny no kristianina ka nanara-davahana antsoiny Elia hoe
aza mirosaina raha Jehovah no Andriamanitra manara azy. Ny finoantsika kory havana dia tsy hijanona ao am-pontsika, tsy hijanona ato anatin'ny rindrina efatra ny fiangonana, fa tena ho asehontsika toy ny labizy mirehatra, fahazavana ary toy ny sira eto amin'izao tontolo izao. Aza vela ho levina ny finoana ary hijoroy ho vavolombelon'Andriamanitra zany. Amin'tinana dia ny hoe Elia dia nino sy niantehitra tanteraka tamin'Andriamanitra tsy ny fangaro, Andriamanitra tokana, velona ary mahery. Elia dia vavolombelona zany finoana zany teo anatrehan'ny firenena sy ny mpiray tanindrazana taminy. Izay antsonantsika manondro mialohan'i Jesosy Kristy Elia. Anambarany hoe fanatitra maraina dia amin'ny 7, fanatitra hariva dia amin'ny 3, dia tena ny fotoana nanombohana ani Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Tamin'ny 7 ora fanasana orantsika, tondrona amin'ny hoe ora 7 ao amin'ny soratra masina, no fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy, nitsangana ny hazo fijaliana tao Kalvaria, ary tamin'ny 3 ora tapitra ny ainy. Izany ry havana dia ilazana hoe ity tantara momba ny Elia ity dia efa tandindona milaza ani Jesosy Kristy lay tonga tamin'ny finoana faratampony, ny fankatoavana an'Andriamanitra ray tamin'ny finoana, ary tonga tamin'ny fandresena faratampony, ny fitsanganany tamin'ny maty. Dia tsy ho voazongozana ny finoantsika araka ny irany aloha ny afatr'Andriamanitra teo. Jesosy irery ihany filazantsara soa nentin'ireo mpanompo toriana aminao. Jesosy irery ihany no hivavahana. Noho izany ho antsika izao, aza mandray roa, aza misabaka, aza mirosaina, ary ao Kristy amin'ny finoana sy ny fiainanao, ary sahy mijoro ho vavolombelona mba hisy ianao aminao hoe izay koa anaraka anareo fa fantatray fa ao aminareo tokoa Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay fa ianao ny teny taminay, nanamafy ny finoana sy nampatsiahanay ny herin'ny fijoroana ho vavolombelona, na dia tokana azy izahay eo amin'ny toerana ametrahanao anay, na dia tokana azy izahay eo amin'ny firenena, na dia ho tokana koa azy izahay eto amin'izao tontolo izao, dia ho tahaka anao Kristy anotokana na ajoro hatramin'ny farany ka nitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Misaotra anao izahay, ianao ilay miaino sy mamaly ny vavaka asandratray, koentina eo anatrehanao ny tontolo ny ity herinandro vaovao ity, mangataka izahay mba ho fenonao finoana sy fahatokiana ao anatin'ny andavanandronay, hivelona amin'ny fitahinao ary ho tonga vavolombelona amin'ny asa sy ny teny ataonay. Entinay eo anatrehanao ny fiainan'ny firenenay. Fantatray Tompo fa maro ny ezaka ataon'ny vahoaka mba hahavelona sy hahita fivelomana eto amin'ity firenena nametrahana ao anay ity. Mangataka izahay mba hanampy sy hita azy ireo ianao, ary koa hanome fahendrena sy fo mahay manompo ho an'ny mpitondra isan'ambaratonga, mba hanatanteraka ny andraikiny amin'ny mpahamarinana sy amin'ny mpahendrena ao anatin'ny finoana tsy misy fangarony dia ny finoana an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izy ireo. Entinay eo anatrehanao ny fiangonanao, ianao no nanorina ny fiangonana ao anatin'ny finoana mafy vokatry ny teninao. Ampahereza ao amin'ny asan'ny fiangonana mba hatohitra ny fakapana rehetra, ho mahatoky amin'ny iraka nampanaovina azy, ary hivelatra amin'ny fijoroana ho vavolombelonao, hanompo anao ato amin'ny fiangonana dia tena ho fanasiny sy fahazavana eo anivon'izao tontolo izao. Ireo rehetra ireo Tompo dia mbola tovonanay, tovananay amin'ny vavaka ampomangina tonononay tsiraray avy, anambaranay eo anatrehanao
ny fanoratenanay ary koa ny fangatana ataonay ny amin'ny fiainanay manokana. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny eny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny herokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanterahany Tompo amintsika ane ny tsodrano izay tononona amin'ny anarany. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionona mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no hampionona ny fonareo ane sy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Mandiana amin'ny finoanareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.